fanomezana ho an'ny mpampianatra Frama sy ny mpianatra eo anivon'ny PP 310 ao anatin'ny boriboritany faharoa ny Mapara miarati amin'ny Andry Rajoelina omalona nataterahana ny fandorana teny amin'ny PP manakambahiny mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika ny antony hetsika ny soromavoboka avy amin'ny Mapara Lanto Rakotomanga fanazavana. Menay zany androany dia cahier, stylo, biscuit, kiraro, toboggan ary enveloppe zany omena ny Frama rehetrarehetra manerana ny boriboritany faharoa sy ny taletsekoly rehetrarehetra eto amin'ny boriboritany faharoa EPP io. Ny mpampianatra Frama eo amin'ny 7 eo ny isan'ny mpampianatra Frama amin'ny firaisana faharoa ity. Ny antony hetsika amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ary rahantsika mahita ny fahasahiranana izay mahazo ny ray aman-dreny ary tsy ray aman-dreny ihany fa ny ankizy sy ny maître Frama dia tsy nijery fotsiny zany ny filoha nasional Mapara fa naniraka anay ary nitondra an'izao fanomezana izao dia tonga izay amin'ny fitiavana satria ny fitiavana lehibe indrindra napetraka Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoha nasional Mapara dia izay no anomezanay anazy. Izy zany dia eo akaikitsika foana na tsy eo ny tenany dia ny fony sy ny sainy dia miaraka amin'ny vahoaka malagasy hatrany ka satria ny EPP zany aloha no tohatra voalohany atongavana any amin'ny ambony indrindra dia nisafidy izay amin'ity loha ho an'ny EPP ihany no anomezana. Tamin'ny voalohany izay nieritreritra mihitsy hoe tena andoha anampy an'ireo cotisation Frama ireo fa rehefa mitenany moa ny fitondram-panjakana fa hanao an'le izy dia fanampiana namenay kanefa rehefa niresaka izahay ny fampitafa tamin'ny Frama tompon'andraikitry ny Frama sy ny talian-tsekoly dia nitenatra zareo fa natao forcine fotsiny ny maître Frama rehetrarehetra zany hoe tsy mahazo mandoa ny ray aman-dreny an'io cotisation io kanefa tsy anome vola ny fitondram-panjakana fa subvention izay itiavany azy ka zany zany dia zavatra hita hoe vola vilaina aingana be fa koa zany ilay tompon'andraikitra zany dia tsy mba manana an'izay hoe fandaharam-potoana izay efa nomanina.